afatra nomeny rahalahy William Marion Branham ny alahady fa 5 Jolay 1770 tao amin'ny Branham Tabernacle Jeffersonville, Indiana, USA. Ity manaraka ity dia resaka manokana nataony rahalahy Branham tamin'ny ranabavy George Bruce teo amin'ny fotoana firahana talohan'ilay afatra hoe nisanganasa zay nitodiany tamin'izao fiaonan'izao eo amin'ny andalany fa 750. Sarotra dia sarotra ny fandrenesana ny feo tamin'ny voalohany amin'ny teny anglisy, kanefa natao ny ezaka rehetra mba handikan'izany mba hahafahany tsiraray avy andray fitahiana avy amin'io. Ny tompony tahantsika. Nitsidika anao tany amin'ny hôpitaly aho tamin'izay fotoana izay ary nivavaka tsy tapaka tamin'Andriamanitra mba tsy hamelany anao ho faty satria sarobidy ho an'ny fiangonana ianao. Eny, haiko ny aminao, fantatro fa ho salama tsara ianao ry ranabavy Bruce. Inoko amin'ny foko rehetra zany. Ranadà Branham, ambony rehetra iriko ny anona fahatsapahany voizy tompoka izay ny fanamasina ka raha sitrak'Andriamanitra ny anambary izany omponao. Inoko amin'ny foko rehetra fa tena pino nateraka indray ianao ry ranabavy Bruce. Ahoana moa no nahafahany io fanahy io hiala fotsiny rehefa marary ianao dia indro fareraka ary karazan'olona kizitina ianao. Ie. Hitanao, ary misy zavatra maro ao an-tsainao. Eny, zavatra maro tsy misy dikany ary miambitombo foana tsotro izao io amin'ny lafiny rehetra. Raha isy olona ao am-ponao ka tianao entina mivavaka dia mitsangana ianao ary mivavaka ho azy. Tsy afaka hipetrapetraka ianao raha tsy efa nivavaka ho an'io olona io, zany ny aminao. Avy eo raisondray ny lafiny ilany, mety anao zavatra iray aminao satana ka tonga anao nefa tsy araka io fomba io. Hitanao, avy eo Andriamanitra ianao io dia zavaboary ary miasa Andriamanitra, satana koa miasa. Avy eo misy fotoana satana miezaka ny ampino anao an'izay tsy maizy anao. Hitanao, dia tsy mitsahatra ianao mampitombo an'io. Ity angamba tokony hitanao aza mijery maizy anao ranabavy Bruce, tsarovo zany. Efa hivavaka ho anao tsy mendrika zany ny tenako. Hoy anakapo, inona ny nataoko raha nipetraka teto Jesosy Kristy ankehitriny? Ary inona nataony raha nipetraka teto izy? Ametraka ny tanany eo aminao izy ary amin'ilay finoany lehibe, eny no asalamanao. Hoy anakapo, mpanota tsy izy kanefa tonga mba hisolo tena azy. Nefa tsarovo zao, za mpanota nefa eo anatrehan'Andriamanitra tsy mpanota ianao ihany koa. Manana fanaritra misotra amin'ny toetra eo sika, tsy mahitantsika akory Andriamanitra. Reny ny feontsika fa ilay rano Kristy no hitany. Zany izy io, hitanao, ilay rano ny zanany mihitsy no hitany. Atsika le feo any Kristy ilay raha, ka Kristy ary no miresaka amin'Andriamanitra amin'ny alalantsika. Koa dia tsy mpanota intsony sika, kristianina sika. Inoko fa tena vehivavy kristianina ianao. Tsaroko ilay zavatra manao fahadisoana betsaka tokoa ary lafo matetika loatra. Zany no antony ilan'ny Kristy ho faty mba hahafahanao miaraka amin'ireo fahadisoanao hoe tsy saina ho anao zany. Hitanao, nentiny fahadisoanao. Ny fanirianao ao am-ponao dia ny hanompo azy. Ie. Tsara zany no antony nahafatesany mba hahafahanao hanompo azy. Hitanao, tsy jerena akory ny fahadisoanao, tsy saina ho anao zany. Hitanao, izy no afitra ho anao. Hitanao, izy ny fanatim-panavotana ho anao. Tsy fantatra akory izay fahotanao. Tsy mpanota ianao eo anatrehan'Andriamanitra. Nanaisitra an'ireo fahotanao Kristy ary naka ny toeranao satria ny fanirianao dia ny hanompo azy. Nefa tsy mbola nandray fahatsapana mihitsy eo amin'ny namelona any ny fanahy masina dia izay azoko iorenana. Eny ary, Mario zao, amin'ny ankapobeny ny olombelona dia nateraka tao amin'ny fahotana, nitorotoronina tao amin'ny eloka ary tonga teto amin'izao tontolo izao efa mpandainga. Zany ny toetra n'olombelona. Zany ny toetranao. Niova tamin'izany anefa io. Inona nefa nanova azy io? Kristy. Zay ary le izy ranabavy. Hitanao, zany le izy zay mandre ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy hoe amin'ny fitsarana fa efa milaza ny lasa zany. Tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Masida Jaona 5:4. Jesosy no niteny an'io. Hitanao,
no zany ianao de kristianina ianao ry ranabavy Bruce, nijery tsara ny fiainanao nijery anao teo amin'ny fahitana ary fantatro fa kristianina ianao. Hitanao tsy misy petina mihitsy, hitanao mpiandry anao ka toy ny hoe olona nampy anao. Hitanao raha misy fisalasalana kely ato an-tsaiko raha iveriko fa nisy zavatra tsy ara-dalàna taminao de ho nambarako anao zany ranabavy Bruce. Inoko zany nefa raha ny hoe misy zavatra tsy mety eo amin'ny fatsapanao, hoe misy zavatra tsy mety eo aminao sy Andriamanitra, raha ny farafahalalako ny amin'izany ranabavy Bruce, tsy misy na de ray azy, tsy misy na de ray azy, hivavaka isika. mazava ho azy fa ho faty aho raha tsy hoe misahana ny foko Andriamanitra. Tsy ho faty ianao, ataoko fa tsy zany ranabavy Bruce. Raha zany no izy de nafenina tamiko zany. Satranao rahatany Andriamanitra malalo ty vehivavy kely ty de tsy nitsahatra nanao ny soa. Andriamanitra Niesaky izy ny anao tahaka ny Dorcas fahiny, ary ankehitriny izy de tonga eo amin'ny faritra hoe tena ratsy ny fahasalaman'ny fony. Saingy lay teninao va zay ametrahanay ny fanahinay sy ny fiainanay rehetra, tsy efa nilaza fa ny zavatra rehetra de hiara-iasa soan'ireo zay tianao, ko dia tsy maintsy ho zavatra tanterahanao ary io, nefa tsy misy fantatrany amin'izany. saorana ny Andriamanitra. Asoa avokoa zany satria tianao izy. Ankehitriny no lay mpiandry lehibe eo amboninay rehetra, ny Tompo Jesosy Kristy, ary amin'ny anarany no ametrahako ny tanako eo amin'ny anabaviko. Engany lay Andriamanitra zay namolavola sy nitondra azy hoeto amin'ity tany ity, engany ny fanahiny zay nanisy tompo-kase azy ho lavitra ireo zavatra zao tontolo zao mba ho mpanomponao. Ingany zany ka anasitrana ny vatany marary ka salama azy tanteraka, satria mila azy eo amin'ny fanompony zahay Tompo. Ankiniko aminao izy io amin'izao fivavaka ny finono zao ka mipetraka eo amin'ny tanako mba handroko ny tenako amin'ny vavaka ary hiteny amin'izao tendrobotro zao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mifindra, mba ahafahany any abavina ivelona ho an'ny fanjakan'Andriamanitra sy ho voninahitr'Andriamanitra.